Efa ndresaka n'izay tontolon'ny positra sy ny fifandraisan-davitra izay antsika dia Madagasikara no handray ny andiany fahadimy amin'ilay fivoriana lehibe tanterahan'ny Union panafricaine des postes. Tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny fandraisana izany fivoriana izany satria dia voalazan'ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny fihaonana tamin'ny vaovao tetsy Antaninarenina androany fa ny mahazava-dehibe azy ity ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny fifampizarana ihany koa tsy ambany zavatra tato-baovao. Samba ni Madagascar no andray fivoriam-be eo amin'ny tontolon'ny postre dia ny 5e session extraordinaire de la conférence des plénipotentiaires de l'Union panafricaine des postes izay ho tanterahana eny amin'ny CCI VAT ny faha 9 sy 17 Jolay ho avy izao. Tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny fampiatranonan'izany fihaonam-be izany. Misy tombotsoa lehibe ho an'ny postre eto Madagasikara tokoa amin'ny fandraisana an'izy io. Araka ny fanambaro mienombeny any postre dia kambana feno ao anatin'ny organisation internationale UPAP na Union panafricaine des postes. Akoatrany hoe ilay fivoriana iarahana amin'ny minisitra sy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny izany misahana ny sehatra ara-postaly dia misy fiaraha-miasa marobe hiteraka orinan'io zavatra io dia antsoina hoe partenariat multilatéral satria sehatra ara-postaly anankiray fandresaka fifandraisan-davitra ny télécommunication sy ny resaka numerika ho voaresaka daholo amin'ireo le hoe réunion à huis clos ireo zany amin'ny session commission isan-tsokajiny zany tombotsoa lehibe zany. Ronda teo ireo délégationna andrasana ary ahitana ministra misahana ny postre avy amin'ny firenena 320. Andro no manana azy ny 9 Jolay ny fanokafana dia avy eo misy fivoriana saky ny commission zany ka zany zavatra zany dia hatrehin'ireo ministra zay nasaina sy ireo solotenan'ny organisme internationaux ary ny batatenako indrindrandrindra sy ny tompon'andraikitra mipositra Malagasy eto Madagasikara. Ny hevitra ho tapaka mandritra io fivoriam-be io dia iompana amin'ny fanatsarana na ny harmonisation ny postre ety Afrika ary hoentina any amin'ny fivorian'ny Union postale universelle any Addis Abeba amin'ny volana Septembre anapahana ny paikady ampandrosoana ny postre maneran-tany.